Fa fanitsira ireo lalàna rehetra mikasika ny fampiavanam-pirenena zany no nataonay. Ka io zany misy karazana lalàna anaky efatra no efa nisy. Teo zany ny andimy sasasasany mikasika ny feuille de route tamin'ny 17 septembre 2011 izay efa nampidirina anaty lalàna araka ny lalàna 2011-014 tamin'ny 28 décembre 2011. Misy zany voalazany feuille de route. Misy ihany koa zany voalaza ny lalàna 2012-007 mikasika ny amnistie pour la réconciliation nationale. Misy ny lalàna fatelo 2012-0010 mikasika ny filakety fampiavanana malagasy. Ary misy ny lalàna 2012-004 ordonnance mikasika ny commission spéciale ny cour suprême mikasika amnistie koa zany. Ka ny démarche nataonay zany satria miparitika be ihany le lalàna manasatra zany ny miconsulter izy ireo par souci de simplification zany mba hoe instrument juridique anankiray ihany no ampelantanany olona zay mikirakira sy tia alala mikasika ny fampiavanam-pirenena dia ny avant-projet nataonay zany natambatra anay io avant-projet lalàna ray ihany reo lalàna anakefatra reo mba hivelona fa dia hoe moramora koa amizay zany sady misy cohérence le lalàna no moramora koa zany no mampiasa azy zay zany.